Raha radio ho anareo anio. Safidy Animba. Tantara indray miseho no soratany Entsora Manamahefa. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Yengo, Finoana, Princy, Rakotovao ary Mikael. Sakia, asa mihafahafa. Tsara be ny tranonareo. Aiza koa? Marina e, nareo rery no mipetraka ato amin'ity trano ngeza be ity? Ie, fito mianadahy zahay zanaky dada sy neny, dia nataony feno efitrefitra be ny trano, fa ny zoko vavy efa nanambady daholo, izay telo mianadahy sisa. Fa ela efa andeha tsy ho ela. Tena vao nanambady an'andry ia. Eno zaho rehefa be voko any lako. Ndraso aloha haka ranom-boankazo ao anaty frigo ao. Sa mangindry raha ilaozaka rehetra? Mandana fa tsy manino e. Azafady vetivety aho. Tena ngeza be ny salon-andry zareo Ty vera zarazarana tsy mahavita efitra firy. Wai, fa iza ianao? Manahoana tompoko? Fa iza wai ianao? Olon-tiany rija tompoko. Inona? Olon-tiany rija? Eny tompoko. Tsy manana olon-tiana zany irija. Sady mbola mpianatra izy. Ay, vaty neny. Tika izy toy ny ranom-boankazo ndria. Oka aloha? Fa misy inona ry neny Taizy ho tovovavy io ny tomponinao ry rija. Wai azafady. Anjaso aloha hampifakalalana nareo. Izy ry neny Nantalia. Olo tiako. Izy ndraiky no reniko Madame Honorine. Olo tianao taiza moa io tovovavy io? Ena koa ary zany vantanindrineny zany. Firy taona ry tovovavy? 17 taona. 17 taona? Dia ianao koa ry rija 17 taona? Tena ny olana neny Tsy olana zany aminao. Olona samy mbola tsy ampy taona dia mifankatia sahady. Efa ohatr'izao ihany ny fototry ny olana ara-panambadiany zokonao. Dia tsy manaka lesina tamin'izany akory? Tsy mitovy zany zahay. Asa mezaka manamary teny eo. Nareo mbola mpianatra dia efa mifampitaritarika sahady. Anga misy lalàna mandrarana izany. Dia hoe rehefa tsy misy lalàna mandrarana izany ve dia mety? Efa andro ny fahalalàna izao ry neny Ekeko izany. Fa tsy hoe rehefa andro ny fahalalàna dia tsy afaka handinika intsony ny saina. Aleo izany dia rija. Mijanona eo indri. Aleo aloha fantatry ny neny ny vaovao. Vaovao momba n'inona? Hivady zahay. Inona? Fa inona no mamaika? Ny fianarana tsy vita akory? Kay Nantalia ngeny mitoeja azy Ahoana tsara hoe rija? Be voka Nantalia ry neny dia tsy maintsy hivady zahay. Fa inona mihitsy ny ao anatin'ny sainareo Tsy misy fieritreretana any ampitsy mihitsy. Heverinareo fa hoe moramora mantsy izany manambady izany. Fifankatiavanay no mitondra an'io. Tsy ho sarotra satria mifankatia be zahay. Ay, dia mahita ny ao anatiny ao izany. Ela ilay tovolahy mpanadalana ny zanako. Tsy mpanadalana Nantalia izany tompoko. Fa inona indray? Fa nga tsy fantatra lahy fa mbola mianatra io zanako. Fantako izany tompoko. Koa maninona izany ny koritany lahy tamin'ny resam-pitiavana ny lohany? Mila koa tsy mbola mianatra? Eny tompoko. Dia hoe hivady nareo? Eny tompoko. Dia ho velomin'ny lahy amin'inona izany ny zanako? Amin'ny kahie sy ny penina? Tsy maintsy mahita vola hivelomanay tompoko. Tsy azoko antoka izany. Tsy maintsy vitako mamelona vady aman-janako tompoko. Tsy avelako anambady an'ilay zany ny zanako. Ka
Dada, aza sakanana tsenam-bady andritra. Natalia, vonina etsampy amin'ny azy sy fantatra ianao. Fantatro tsara Rija ry dada. Fantatra amin'ny lafininina, amin'ny hatsaran-tarehany, sa amin'ny teny mamy ataony. Manome toky anareo fa tsy hijaly anam-panambadiana izany Natalia raha manambady ahy. Azoniko amin'izany vavanila izany lahy. Fa raha henoko hoe mijaly io zanako io, tonga dia gadraiko e raha. Azondahy izany. Be azy Rija, vita ihany rahantsika. Fa tsy mampanina indri ve le mipetraka aty aminay e? Tsy asiako olana izany. Rehefa toerana misy anao fotsiny dia tsy mampanina na dia any akodahoda aza. Noho ny teko kosa ve dia avelako hipetraka any akodahoda? Fantatro fa tsy mila na hijaly izany ianao e. Sa tsy izany moa? Zahay mihitsy akia. Fa vao maraina be apitsy dia tsy maintsy hitady vola. Efa miteny neny hoe mandray anjara sakafo isan'andro tsika. Dia tonga dia tsy maintsy mitady vola ve ianao sapitso? Ny andro alahady. Tsy maintsy mitady anandy alahady aza pitso e. Tapatapahin'ny nady asika sindry. Fa andao aloha kafian'ity alina voalohany iarahantsika ity e. Rehefa lasa sahady Rija, tsy nifoaziny akory aho. Mandrosoa. Hoatray, hatramin'izao verikala kely ity dia mbola eo am-pandriana foana. Tsy haindry hoe amin'ny firy izao. Tsy fantatro, tsy misy famantaran'ora ato. Efa mivaly izao raha matoa kely ity mitsangana teo, dia alamino io fandriana io. Sa tsy nizarin'ny ray aman-dreninareo anao raharaty indri? Nanana mpanampy foana izahay. Fa ato tsy misy mpanampy. Manao raharaha daholo ny olona. Sady vehivavy ve dia tsy mba mandray ravin-dena. Amin'ny ainy isa maraina dia efa mifoha daholo. Fa tsy misy matory maraina izany. Avy hatrany dia diovy ny efitrano. Ary amin'ny debarahary iny kifafa sy ny fitoeram-pako. Aty tsy any an-tranonareo fa ato an-tranoko. Tandrema nge zara madio trano io e. Rehefa vita ny fampiriman-drian'ity efitrano ity, dia sasao ilay vilia maloto ao an-dakozia ao. Zay, ary mba kingakinga ny manao an'izay sao dia mba hita raharaha amiko eo. Endry izany. Eniko ka. Fanga vita ilay zavatra notaneniko teo no laosandry mitanindro eo. Eny tompoko, efa vita daholo. Avy ary hijery an'izany. Jereo, ny vilia fotsiny sasandry, ny sotro sy ny vilany mbola maloto daholo. Ka ozy neny hoe sasao ilay vilia maloto ao, dia efa nisasako ilay vilia. Olona vendrina ohatr'izany ve nalainy Rija ho vady? Fa inona izany no tokony ho teneniko? Hoe andana azo sasao ny vilia sy ny sotro ao, dia ilay kaopy sy ilay vilia baolina miaraka amin'ny vilany. Rehefa hoe sasana ny vilia, dia izay zavatra maloto ao sasana daholo ilay vendrany ity. Ary inona mampiondrika indri? Ary tao mangano any ny maso. Vitao daholo ireny aingana. Efa niteny aho teo, fa tsy misy mpanampy ato aminay, fa tsy maintsy manao raharaha. Sa manam-bola anakara manam-panampy indri? Tsy manana. Midika an'izany. Ataovy ilay raharaha fa tsy ao ny be koretako eo. Dia rehefa vita ireo dia mandeha miantsena indri. Tony koa izany tsy mahay mampirehitra afo raha azoko tsara. Sa mahay? Mbola tsy nanao mihitsy aho. Fa inona fotsiny indri? Manao bisou? Tsy te halalana izany fa atao izay saiko atao. Za tsy mila vehivavy tsy hanintsy izany. Ianao vao tonga. Fa misy inona? Inona no mahazo andry? Ny volondry mikorotana, ny akanjo misolitika be.
Ka izany tsy lavela mamanareo mipetraka mihitsy teo e. Fa nampanaovineniny? Tsy nitratra nampanaoviny zavatra mihitsy aho. Sady kitakitainy. Ny opamoa tsy lazaina tsony. Ohatran'ireny mpiaso ireny ny fitondrany aho. Izany ve nanaovany Andry tato? Ie, na ny vatako aza tsy voakarakarako tsony. Mandana aloha Andry makany amin'ny dosy. Misy lohan-kanjo fa ho any amin'ny eny aho. Tsy akeko izany zavatra nataony Andry izany. Mandrosoa? Eny a. Ay, tonga ianao. Mila miresaka aminao aho. Izaho koa mila miresaka aminareo. Ay, ka iza izany ny hanomboka azy? Fa maninona moa nataonareo ohatran'ny mpiasa ny vadiko? Fa iza ny teny taminao fa nataoko ohatran'ny mpiasa ny vadinao? Izy miteny izany fa izy indray. Ay, izany ny fandraisan'ilay manao raharaha. Heveriny fa ohatran'ny mpiasa izy. Dia nitato-bolona tany aminao tany izy rehefa avy nikarama ianao. Finina indray izany dedavina. Izany manao raharaha rehetrarehetra amin'ny toerany. Aleo mihitsy ataoko amin'ny fomba fiteniny azy. Izaho indray izany no mpiasany. Dia ianao tsy mandinika akory amin'izany. Raha nitokantrano tany nareo, tsy ho izy daholo ny manao raharaha rehetra. Raha nampanao raharaha fotsiny moa nareo na ninona, fa nareo sady manompa. Izany no teneniny tany aminao. Tsy nisy nanompa azy izany teo. Sady rehefa tsy mazaka ilay vadinao, tsy lasinareo mandeha any. Amin'izay hitany tsara izany hoe mitokantrano izany. Hifomaraina handro sakafo izy, hanasa lamba sy handamitrano. Avy eo rehefa teraka mbola hiampy ny raharaha, hiampy ny fitaizana sy ny fanasana lambanjaza. Mitsoaka ny raharaha ato izy, ny miandry azy ihany koa be dia be. Atao fantany tsara hoe izany ny atao hoe manambady, fa tsy vita ny orokoroka ny fiainana. Rehefa tsy mazaka an'izany izy, dia saivy miverina any amin'ny ray aman-dreniny ihany. Ina izany atao reto? Ialato? Ialato dia ho aiza? Fa ngainao tsy efa nahita vola androany? Vola kely? Raha mandeha mitady trano tsika, dia aiza no atory? Tsika tsy manana fandriana akory, tsy manana vilia, sotro, vilany. Ilay fandrianako any amin'ny fisadanay ny azo alainy e? Ahoana? Natalia, tsy mety amiko izany. Fa nahoana? Rehefa tsy nanome entana ry zareo tao anatin'ny fotoanany raharahantsika, dia tsy te hitahaka ninninina any aho. Aleo tsika mijanona aty any aloha dia mananginangina fitaovana izay vao mandeha mitokantrano. Ka zaho iza tsy te hijanona ato ah. Maninona ka mandeha mikarama miaraka aminao ah? Vomaika tsy mety. Fa maninona? Raha vitan'ny dadinareo mandeha mikarama andry dia nahoana? Efa nanome toky azy fa veliko aho ny vady aman-janako. Sady efa niteny izy fa raha mijaly aram-panambadiana indry dia ho gadrainy aho. Dia tsy maintsy hiaritra ny atao mamanareo aho izany. Ny areta kely ekia, atao fotsiny izay saina atao indry dia tsy maninona izy. Inona io ataondry io ry Natalia? Mitsipimbary aho. Sao ve natao hoe mitsipimbary? Ohatra izao ny fanaovana azy ilay tsy misainy tia. Sady ho faina aloha ilay izy vao tsy ponina. Jereo izany ampombo. Ho fay malaky io. Very ilay vary ry anina. Tena mandreraka mihitsy tony. Meo aty anaovako azy. Izao ny atao hoe manofa vary. Raha tsy fantatry indry. Ary ataovy izay ahaizana an'ilay izy. Fa tsy andry anahy foana. Eny tompoko. Tereza, aiza indray no alehantsika? Fa ahoana? Efa nahita olom-pandray entantsika angaha ialahy? Efa misy ihany. Fa zavatra hafa no tadiavin'ny zareo. Inona? Piesina tômôbila. Ay, mora no ahitatsika an'izany. Dadanay manana garage.
Ahoaloantsika manomboka azy. Ho sahany lava iny mamaky ny garazin'ny dadany lisana. Vetako izany sady izy alala hoe misy namaky ny garaziny satria alaiko fotsiny ny lakile dia alaitsika izay tadiavintsika. Avy eo aveliko ny fitoerany fotsiny ny lakile dia samy vita. Mety izany eritreritry lahy izany e. Dia mivena ny anaovana an'izany mission izany. Androany alina. Dia raha isy asikaritra raha tsy ao an-trano ela. Angamoantsika ela be mamoaka an'izay. Fa mety isy afantatra hoe olona ao an-trano ihany nanao an'izay ahoana raha pitiantsika ilay izy amin'izay tsy misy miahiahy. Izay izany ny atao Aleo izahay e, fandao alohan'ny an-tsena any. Be olona be ihany izao, fa tsena ny andro. Nakatra tia daholo ny avy any amin'ny manodidina rehetra. Sady ireny olona avy any ambanivohitra ireny mora fetsena. Izany mihitsy. Manam-bola ny ankamaroany ireny fa tsy dia misaina loatra. Mora ho antsika ny mangarina ny vola ao am-paosiny. Tsy hoe mila mangarina ny zareo akory alahy. Tonga dia potsapotsaka fotsiny ilay volana. Izay mihitsy ilay tia. Ireo daholo ilay lamba sasandry. Zarery ve ny anasan'ireo? Fa iza indray? Sasandray no tadiavin-driana asan'ireo. Ireo ve tsy amin'ny firy vao vita? Zary Natalia tsy mila olona miferitraina amin'ny sasalamba. Vehivavy io ndry dia miferitraina any amin'izany. Asan'ny vehivavy izany. Sa tsy vehivavy ndry io? Tony angamba rehefa teraka dia asa fotsiny. Roa volana ifana foana. Azo ndry mahatonga na mampanao raharahandry io. Raha vao tsy miasa miafy eo ndry dia ho sary-piterahana. Ary ndry io ve mba mandeha misafo? Mandeha manao inona? Tena ohatran'ny miaraka amin'ny zazakely koa miaraka amin'ny taona. Tsy malala an'izay ambonin'ny tany. Firy volana izao io kipindry io? Tsy haiko. Fa tony ve tsy mianatra e? Mikoaten'izany koa dia tsy hay. Sasao aloha ireo lambo ireo. Dia rampitsy ndry makany amin'ny dokotera misafo. Natalia? Veraka benga ndre no matory sahady. Nampanasany lamba be da be andro any. Ary ny sakafo tsara? Ny sakafo fa tsy tena voky tsara. Ay, reto ny andry izany. Ino reto? Kotehandry ireo. Tia ny yaourt, dia tia ny cacapigeon. Ireto no biscuit, dia tia ny mofo. Mahazo tondry. Fa taiza ianao nahita vola? Zange olona tia mikarokaroka e. Rehefa nanome tokony dadandria fa aveliko ny vady aman-janako. Nahita asa kiza. Ay, asa ohatrin'ny ahoana? Asa resaka fanondranana entana ilay izy e. Fanondranana entana makaiza? Makany Chine ve? Eo ihany izany fa any aloha ny gotendry e. Dia tohizo ny torimaso ka za andeha kely aloha. Andeha aiza ianao? Ny asanay aky misy fotoana amin'ny alina fampidirana entana ao anaty camion. Ay, dia tsy maintsy andeha izany ianao avy eo? Ie, tsy mangino ndria. Mila mizatra kely aho izany koa. Izay ilay asanao. Tena loza koa izany. Nisy namako ny garazy teny Amborin'omby. Neny efa vita ny sakafo? Ay e, tonga dia loary. I dada mety tsy sakafo eo. Lasa nijery an'ilay garazy any Amborin'omby izy. Fa nisy namako n'ilay izy. Izany ve? Ie, ary riza ve fa lasa? Mbola matory izy. Hatramin'izao ve? Ka niasa alina izy. Niasa alina nanomboka Koviana? Omaly. Ao, ary soa ilay soso maraina. Izao ve dia soso maraina? Masadrano tao fotsiny ilay vary. Tena tsy hitako izay zavatra hainy tony. Nefa maika ery ny anambady. Rehefa tenenina nefa be koretaka. Omeony koa ary io. Dia lasa indry mandeha mividy mofo.
Ary inona mampianahana? Sandry hihinana an'io vary io? Dokotera iza izany andehanana isa fony izany. Nathalie, Dada, manao ahoana ianao? manao ahoana dada? Andeha aiza? Andeha isafo? Ary maninona ny lalimasitra izao ianao? No sady lasa mahikely? Mampijaliana zareo ianao? Tsy mampijaly ary zareo ka? Ka maninona ary ianao no lasa mahikely toy izao? Ka Inona? angamba mbola manao rara be. Manao rara be? Ie, Ianao rery angano manao ny rara rehetrarehetra amin'ny trano lehibe io? manao rara daholo ny olona rehetra ao ka? Fa Ahoana? za tsy zatra manao rara. Tsy misy mpanampy izany io? Tsy misy. Ao vao teneniko ry jaka mpanampy. Ataovy tonga any an-trano izy raha pitso hariva. Oko izao ry dada, sao dia be dia sy ny mamandry zareo eo ah. Be dia sy ny mamandry zareo ianao? Nga masika be raha matoy iny. Sa ataon'iny raha matoy ny mangany rara ianao? Raha zao any marina ry Nathalie. Ka raha vao tsy manao rara ony ah dia sarom-piterahana. Dia manaiky an'izany koa ianao? Andao hiverina. Dia hiresaka mamandry zareo aho. Tsy tiako raha ataon'ny zareo botinizmy anakavy ny zanako vavy. Dada, Inona? tsy tiako raha zavatra hafa ny andresandry zareo an'izany. Raha zao aho izay tena marina ry Nathalie. Mampijaliana zareo ianao? Maninona ny tsy mamaly ianao? Ka tsy hitako izay havaly any dada amin'izany. Mamaly an'izany ve dia ho sarotra? Mampijaliana zareo ve ianao aho? Eny sa tsia? Tsy mampijaly azy izany ry zareo ry dada. Nahoana ary ny endrika eo ny tsy falifaly sy mazavazava ohatry ny taloha e? Ianao miteny fa tsy mampijaly ianao ry zareo. Kanefa ny endrika eo tsy arakaraka izany akory. Sa iza ny mampijaly ianao? Rija? Dada ve tsy mahazo ny teniko e? Efa hoe tsy misy mampijaly aho ah. Ay, dia andao amin'izay ary ho any amin'ny dokotera. Hiaraka amiko anga dada? Ie, fa andao aloha hihinana zavatra etsy. Sao dia noana ianao. Fa nga tsy niasa ianao androany Rija? Efa vita tamin'ny alina. Vita tamin'ny alina? Ie, Fa asa inona no nataonao? mahanondrana entana. Manondrana entana iza? Any amin'ny ville. Miainga vao maraina be ilay camion dia izay ny amin'ny tanany asa ilay tamin'ny alina. Ay, fa nisy namanka ange ilay garazintsika tany Amborin'omby e. Izany ve? Ie, Ovina? tamin'ny alina. Dia inona ny lasan'ny zala? Tsy haiko, fa vao lasa nijery an'izay ihany dadanareo. Raha koa izany. Tena ratsy fanahy mihitsy ny olona ka. Eto anatrehan'Andriamanitra mihitsy no anizonako an'izany mpangalatra izany. Engane izany mpamaky trano izany, tsy ahita masoandro miratra, fa vao maika hitonga vao homana izy mianakavy, hatramin'ny taranana. Fiveloman'olona ny sopalana. Aresa ny anjara sakafonareo? Rija, maheno ve ianao e? Aiza ho any anjara sakafonareo? Ay, Ity fotsiny ve? Le vadinao iny ange tena tendan-kanina be e. aiza akory neny a? Hitako, ny olona be voka ange ka mahazotomana e. Mahazotomana be loatra aza. Raha atao trano ary fa izy daholo manao anazy. Mbola takianareo vola be ihany izay. Efa tonga ny alina matory maty izy amin'ilay vizana be. Dia mitaraina aminao izany ny ataony raharaha rehefa tonga ianao. Tsy mila miteny akory izy neny a. Fa tonga dia fantatro be izany. Be no zaka. Ho aiza ianao? Dia karama fa aiza indray? Fa nga tsy hoe vita tamin'ny alina ny asanareo? Fa teo ohatra maminaina be ilay mipetra fotsiny ato. Azo fanga dada mbola tsy ody? Manatitra anao hatrany aminareo aho. Oko izao ry dada. Fa inona mihitsy no atahoranao e? Tsy misy fa... Ay, ka tsy miverina raha tsy tonga any an-trano ianao.
Sa inona ny olana? Efa eto akaiky eto aho fa mahazo verina amin'izay dady. Tsy ilay mamandrija ve io miandry eo am-bavahady io? Ie, izy io. Mandrasa aloha hiaraba azy. Dada, aza miresaka be aminy dada. Misy zavatra tena tahoranao mafy izany angery Natalia e. Sa mbola andany ihany ianao? Dadan'i Natalia, manahoana ianao? Manahoana tompoko? Inona ny vaovao? Tsy misy. Fa natitra n'ity zanako vavy ity fotsiny aho. Ay! Miaraka taminy nakany amin'ny dokotera mantsy aho. Ny tena marina dia Rija no tokony miaraka taminy. Aiza izy? Irija ve? Ie. Lasa niasa izy? Angamo manana asa raikitra Rija. Izay izany tsy fantatra. Dia firy volana hono kipondry io? Enim-bolana. Efa kely izany sisa dia ho avy ny vahiny kelinareo. Kanefa mbola tsisy inona vonona korona. Sa inona nefa ao? Mbola tsy misy. Ianao kosa ve ry mamandrija dia jerijery fotsiny? Nareo koa ange tafiditra amin'izany e? Izay izay efa nieritreritra mividy botsibotsy kely sy lamanjaza. Ay kosa, mbola ho hita izay azonay atao raha izany. Aleo izany dia amin'izay. Fa izao, ino koa hoe ampanaovinareo raharaha be loatra Natalia? Inona? Sady diso izany zavatra eniko izany. Raharaha be loatra ahoana koa Ramsea? Zavatra tokony ataony ihany no ampanaovinay azy. Sa inona ny tena tianao tongavana? Tsy mahazo mandray ravin-dena ny zanakaro vavy. Tsy piasanareo izy ry madama. Fa aminareo izany piasa ihany manao raharaha rehetra. Fa nareo mianakavy mpanjaka daholo ao an-trano. Mibaiko ny ataonareo. Ka tsy atao tahaka izany no nangalany zanakareo azo vady. Raha izany no izy, dia tokony omenareo mpanampy ry zareo. Hosolony cadeau de mariage. Rehefa tsy hanome mpanampy nareo, dia hoento miverina ny zanakareo vavy. Rehefa sady tenao raharaha no mbola be tankalazany amin'ny ray aman-dreny ihany, ohatran'ny zazakely. Kanefa mahay ary ny anambady. Ohatr'izany ve ny teny mianjady amin'ny zanaka vavy isan'andro ato? Fa manino izany? Makarary ny andohanao? Sa manindrina ny ambavafonao? Mandana live ny entanao rehetra ry Natalia. Dia andao ody. Dada! Atoro ihany efitranonareo angalako ny entanao. Tsy mahazo mijanona ato ianao na dia iray segondra aza. Hoento miverina any mihitsy ny zanakareo e. Manavesatra olona fotsiny. Neny, vaizy Natalia. Anontaniana rafozanao. Tonga teo ny dadany, dia noenty miverina amin'ny zareo any ny zanany. Va inona no ataonareo e? Fa za hiverinao fa nanao inona e? Za indray no anontanianareo an'izany. Nareo ange fantako tsara e. Dia hoe za ve ny fositra? Nareo tsy mahay afa-tsy manan-kirotana. Fa inona no efa nikorotaniko? Nareo no tsy mahay mitondra tena. Ny vatana fotsiny lehibe, fa ny adopo akaty. Sa marary andoha miditra nareo indray ny lazana hoe mpanan-kirotana. Ny rafozanao izao no tena mpanan-kirotana. Tsy mila mpanaovina raharaha hono ny zanana, dia nentiny nody ihany. Izany nareo dia miteny fa tsy nanao ninona? Ie, za foana ny diso e. Andeha hamerina ny Natalia. Dia izao ny fanarahantsika ry neny. Tsy mila nareo mikitakita azy tsony. Dia izao, mahandro sakafo sy manasa vilia ihany ny raharaha ataony. Ny lambana ihany ny sasana. Fa ny lambanareo, rehefa tsy vitanareo ny manasa azy, dia tadiavanareo mpanasa lamba. Maninona raha tonga dia mandeha mitokantranonareo raha izany? Lasa ifampiambina eto foana no atao raharaha. Amin'izay ho hitanareo tsara izany hoe mitokantrano izany. Sa inona no tsy asahinao? Dia omenareo fitaova sy kojakoja tokantrano izay. Ny aingana tamin'ny tsy misy daholo ny olona Rija. Nisy ary ny sasany natory tamin'ny tsihy, no sady nahandro sakafo tamin'ny kapoaka. Amin'izao fotoana izao zareo lasa mpanefoefo koizana. Sa tsy mazaka an'izany Natalia ianao? Andeha fa aliny ety ihany ny andro e. Inona
Inona no mbola sahianao makaty any no nataonao nampihetsika ny aretin'ny dadanareo? Ahoana ry neny? Andao aloha ivoaka ary an-davarangana ary any miresaka. Ahoana mahatonga anareo miteny izany hoe monina ataoko namparary any dada? Ianao no namaky ny garazy teny ambonin'omby. Asa modikaka eo anao Ritsa. Nisy nahita nareo tamin'ny alina ny nanaovanareo asa ratsy iny. Rehefa nanao fanadihadiana ny polisy dia nitoroka nareo io olona io. Tsy marina izany. Narahany io olona io nareo ary natony amin'ny polisy rehefa eo ny toerana nampidiranareo an'ireo piesina tômôbila nangalarinareo tao an-tranon'ilay namanao. Tratran'ny zareo tao io namanao io dia izy no nanondro anao. Rehefa narehan'izany dadanareo dia nitambositra izy ka io mbola tsy mahatsiaro teny io hatramin'izao. Tamin'izany koa ny nahalalànay fa ay tota kely ianao mpanendaka eny an-tsena. Fa nahoana Ritsa? Fa inona no tsy ampy anao? Izay nandany vola be nampianarana anao fa tsy hoe tsy nianatra ianao. Mavesatra izany lohako izany. Dia ahoana raha maty amin'izao dadanareo? Anaiky an'izany ireo mpirehetam-po aminao ireo? Ny azoko antoka aloha dia tsy maintsy higadra ianao. Raha mieritreritra nitsoaka ianao dia tsaroa fa hitombo ny elokana anjehana anao. Raha migadra ianao ozy ny polisy dia enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona ny sazy mety hihatra aminao. Tena menatra ny tany amamonina ny Ritsa. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe toy izao ny hafaranao. Rehefa tonga ny mpirehetam-po aminao dia miomana amin'izay mety ho fihetsika ry zareo ianao. Andeha eo aiza ianao ry Natalia? Andeha hamangy an Ritsa. Tsy laiky makany ianao? Sady tsy hitako izay mbola itiavanao an'iny tota kely iny ihany. Dada, tsy avelako irery izany raha injanako. Ny fianakaviany ary nanary azy any am-ponja dia ianao indray no seho manohana azy. Tsy ireo mpirehetam-po taminy ve no nitory azy? Dia inona ny mbola andanianao fotoana hieritreretana azy any? Avelao izy ho any, dia no avinao banjinina. Tsy manana ho avy mamiratra ary dada raha manary an Ritsa. Fa ianao ve adaly? Fiainana miaraka amin'ny olona voafonja ve no ataonao hoe mamiratra? Ka tsy azonareo mihitsy ilay mahazo ahy. Mahazoko tsara. Fa toranao amin'ny olona iray tsy azo antenaina ny fiainanao sy no avinao. Izany ve dia fahendrena? Mahadalàna tsy roa aman-tany izany ary fahaverezan-tsaina tanteraka. Manomboa fiainana vaovao dia avelao Ritsa ho any. Fa maninona ireo ny tonga dia mandidindidy be toy izany fotsiny? Tsy mandidy ianao fa manoro-hevitra. Tsy toro-hevitra izany fa tonga dia didy jadona e. Tsy te hiady-hevitra aminao intsony ary Natalia. Izao no mba toro-hevitra. Mipetraha aloha dia mandiny tsara. Sao dia mijabajabaka foana. Reny ny entandry dia lasa mandeha. Asa manakaiky ny fianakaviana intsony. Ny fidirandry ho isan'ny fianakaviana ihany no nampidi-doza amin'ny fiainanay. Raha tsy be vokindry dia tsy nivadina Rosy Ritsa. Ary tsy lasa mpamakitrano ny zanako. Ary le kiala ratsy ity mihitsy namprisika ny zanako angalatra. Tsy nieritreritra an'izany ary neny a. Tsy laiky miantso neneneny eo koa ndry. Tsy namprisika ny Ritsa angalatra izany a. Asa moty mialapaly eo e. Fantatra ange ny toetranareo tovavy tony e. Sady ndry io mihitsy ny tsy mazaka miafy, mianta velona, ka lasa nampiopefo ny zanako. Tsy nanao an'izany a? Lasa amin'izay mandeha any. Raha hita ny zanako io ndry, tonga dia tsy avelany ho afa-maina. Ritsa, tsy azoko mihitsy izay mahazo ny olona rehetra. Lasa tsotrindy zareo aho. Na dada aza lasa niova be izany. Mamanareo manilikilika aho. Ny akanjoko natsipitsipiny teo an-tokotany ohatran'ny reniny ireny. Ritsa, fa inona ny aton'izany e? Izao ny teneniko andriny Natalia, aza matokana izy anisy. Na mpirehetam-po amindry aza mety hamadika. Ohatra ny naovan'ny mpirehetam-po amiko anahy.
Dia inona no tokony ataoko izany? Hiala ao aminay aho? Mahita toerana hipetrahana nga Andry? Fa ianao no teny teo fa aza matoky olonako. Hitanona ao aminareo ihany aloha, mandry avoakako. Sady indray mitondra voa. Izy mikarakara indry rehefa teraka. Fa rehefa tafavoaka ato dia hanangana fiainana tsara be tsika. Tsy avelako anao tsinitsinina tsika kosa ny olona. Ianao anie afaka rotaona vao tafavoaka aty e? Dia tsy andro-driva ve? Androko foana ka. Fa izaho izany hijanonao amin'ilay mandritra ny rotaona. Miavy kely ekia. Maninona nareo nandoa vola be no mivako ato? Tsy mety aminao anga? Tsy azoko ny tenareo tongavana. Tsy nareo ihany napiditra ato aty. Kanefa toanareo indray izay fomba ivoako aty. Rehefa nanaiky ny voanao fotsiny tompona andraikitry ny fonja dia aza mametra-panontaniana. Mivoaka ato anao rampitso dia mandeha makany Antananarivo any amin'ny zokinao vavy. Mpivavaka ry zareo. Mino aho fa iovy ianao raha miara-mipetraka amin'ny zareo any. Dia ahoana ny momba ny Natalia? Iny zazavavy iny aloha Rija dia adinoa tanteraka. Dia adinoa koa ve ny zanako? Zara tsy navelanareo nilendrika taty satria zanaka anareo. Dia zanako tsy avelanareo jereko? Tsy niteny an'izany ary Rija. Ny zanakao foana. Fa ianao aloha mila miala lavitra na Tsirabe. Tsy misy mahafantatra an'izao fivoahanao izao na iza na iza. Efa niteneniko ny zokinao any Antananarivo. Tsy laza namn'iza na amin'iza koa. Tonga eo ara-pitso amin'ny fotoana fivoahanao. Ahoana izany Rija? Mivoaka izany alahy? Mamanay ilay efa nandoa vola tamin'ny zalahy tao dia tafavoaka. Dia izaho izany ahoana? Miletika ty mandritra ny rotaona. Tsy rariny kosa ilay izany. Atsika sy lava ilay tsy niaraka nanao an'iny zavatra iny. Dia lahy ny tafavoaka. Dia izaho tavela. Ka titako ilay izay atao any lahy fetra. Izaho tsy manaiky an'izany. Tsy maintsy miaraka mivoaka amin'ilay aho. Tsy tafiditra tao anatin'ilay volana alohan'ny mamanay ange momba lahy. Tsy te halala an'izany aho. Raha vao tsy manaiky ny arahantsika mivoaka alahy dia vonoako. Asa manao an'izany ilay tsirafetra. Ka naiky ve lasa tsy anaiky e? Zange tsy manana olana amin'izany e. Fa zalahy ilay mpiandry fonja ny mety tsy anaiky. Efa vitany keo ny fifanarana. Tsy tao anatin'ny saina mihitsy ny fisika Rija. Ela rery no fantatra elahy. Fa tsy tokony ho tavela ato. Efa hoe tsy zaho any nifanaraka tamin'ny zalahy. Fa i mamanay. Ay, tsy mahazo mivoaka ato elahy rapitso. Raha tsy miaraka amiko. Rehefa tonga eo ry zalahy miantso an'lahy dia miaraka mivoaka tsika. Raha tsy manaiky an'izay elahy dia mijanona ato elahy. Azony lahy zay. Inona tsy hamaliny lahy? Sa tsy azony lahy izany teniko izany? Azoko tsara ny teny lahy fa inona? Tsy miditra amin'izany aho. Mieritrerety tsara izay tokony atao an'lahy rapitso Rija. Mieritrerety tsara. Fa nanina ny saika tsy nety nivoaka ianao? Tezitra be ilay namako ilay niala ny gadra amiko. Fa maninona hono? Izaho ny tafavoaka fa izy ny tavela. Loza koa ange ny tenen'ny zokinareo tany Antananarivo e. Fa ahoana ry neny? Tsy afaka mampiatrano anao indray hono zareo any. Fa misy inona hono? Rehefa nandinika tsara hono zareo dia aleo hono ianao mamita ny sazonao ihany. Tsy mety hono izany manao tsolotra izany. Ina koa ary izany eritreritra ny zoko izany. Raha tonga any hono ianao dia tsy maintsy atolotra zareo amin'ny manam-pahefana satria toy ny gadra nandositra. Dia ino indray izany ny tiany ataoko? Hiverina ao am-ponja ny vola aza rehefa lasa ny zalahy. Mahakamo mihitsy ireo kristiana manao fiainana masina be ohatr'izany. Tsy efa ny vola ve izao no manam-pahefana eto ambonin'ny tany? Angavy tsy hoe izany no antony nandefasanareo anahy mba ho lasa olo-masina. Eo indray nareo miteny fa tsy mety aminareo ilay fiainana masina be. Sa ilay miolakolaka ihany no mety aminareo? Ary toa izany indray no anaovanao sermona?
Omeko vola ianao ataonao saran-dalana dia miakarana Antananarivo. Tsy samy manolotra anao ampelantanany manam-pahefana izany ry zareo. Tsy ho hainao ve ny andresy lahatra ny zareo e? Tonga dia mandana ianao izao dia izao. Rita, fa oviana ianao ny tafavoaka. Voteo Nitsoaka amin'ny fonja izany ianao. nomeny mamanay vola ary zalahy tao amin'ny fonja tao dia navoaka. Fa nga moa tsy ny zareo no nitory ianao dia maninona indray no avoakany? Efa tafavoaka zaho hoe dia asa mandefa fisainana amin'ny lalina amin'izany. Dia inona ny ataonao izany izao? Andeha ho any Antananarivo aho. Izany ve? Dia izaho izany ahoana? Andao hiaraka amiko. Ho any Antananarivo ve? Ie, Dia ahoana ozy ny ao aminay? tsy antesany ry. Rita, izany efa ho teraka e. Efa nividinry dada daholo ny kojakoja zazakely. Dia inona ny olana? Alaivo daholo izany. Dia any Antananarivo dry ny teraka. Fa izy no miresaka aminao ry Natalia. Ay elahy, fa nga elahy efa tafavoaka. Sanitsoaka, vaky angany fonja. Mihetsoako polisy elahy. Voaka dadan'i Natalia, tsy mitsoaka izany aho. Dia tamin'ny fomba ahoana no nahafahan'ny lahy nivoaka ny fonja? Tamin'ny lalana maizimaizina fanao ny mpanam-bola? Iza no nandoa vola namoahana ny lahy? Ny renin'ny lahy? Toriko iny anio. Asa manao an'izany dadan'i Natalia. Dia inona ny alehan'ny lahy ity? Miafina. Sa mbola mitady anadalany zanako? Manisa telo aho. Raha mbola tsy miala teo elahy dia atsoko ny polisy hisambotra ny lahy. Dada, aza miantso polisy izany. Fa inona ny mbola irovanao an'io ry Natalia? Kakanana iny alehany aty e. Makanao? Ie, Makanao ahoana? ka izany hoe vadiny ry dada e. Tsy vadiny izany ianao. Ka vadiny na mety amin'ny dada izany na tsy mety. Efa vita fombafomba izay. Fa mbola tsy vita mariazy ara-panjakana. Ka inona no antony mahavadiny ianao? Io zaza ao kibonao io? Rain-janako ao fotsiny io. Rain-janako izany e. Dia hiaraka amin'ny rain-janako aho. Miaraka amin'io gadra nitsoko io ve ianao? Tsy gadra nitsoko izany Rita ry dada. Ka ianao tsy avelako manaraka an'io izany. Na hitomany io aza. Avelao azy dada hiaraka amin'ny Rita ho any Antananarivo aho. Ho aiza? Ho any Antananarivo. Ho maika ianao tsy avelako mandeha. Satria hoe izany rehefa mbola tsy manana kara-panondro dia fehifehinareo ohatr'izany. Raha efa manana kara-panondro izany ianao dia tsy azo fehezana intsony. Ny kara-panondro maneho fa olom-pirenena amin'izay ianao. Fa izany tsy midika hoe tsy mila mpanoro-hevitra intsony. Ampiasao ny saina ry Natalia. Fa aza entin'ny fihetseham-po fotsiny. Miaraka amin'ny rijio ianao. Dia mba nanontany azy ve hoe aiza ny saran-dalana? Misy saran-dalana aty amiko. Ay, misy saran-dalana any amin'ny lahy? Eny tompoko. Saran-dalana fotsiny? Sa efa misy trano ivatanana any? Mipetraka any amin'ny zokona izahay. Mandritry ny hafirina, ny fiainana efa sarotra. Vesaranareo any ny olona. Natalia efa ho teraka. Dia anaiky ny fisianareo telo mianaka any ve ny zokonareo? Mba mijery lavitrinareo e. Sa efa misy asa vonona ho ataon'ny lahy any? Tsy misy. Dia ho velomin'ny lahy amin'inona ny zanako sy ny zafikeloko? Amin'ny alatra. Betsaka ny olona ny tsy mandinika tsara amin'izao fotoana. Tsy magaga raha feno totakely sy jiolahy eto sy eroa. Maika ny hazo vola vetivety dia lasa mangalatra. Na bevoaka zanak'olona dia lasa manambady tsy fidiny. Tsy vitatra amin'ny farany intsony ny fianarana. Ka betsaka ny dado. Hitako ankehitriny ny lesona ary tsapako ny fahadisoako. Matoa tonga amin'izao safidy manimba no avy izao ianao. Dia tompona andraikitra amin'izany izay iray aman-dreny. Rija sy Natalia, naninona raha mandinika kely e? Mba tsy ho simba ny safidinareo ny taranaka any aoriana. Sa inona ny eritreretinareo avy ny zanakareo? Ho lasa mpangalatra. Avy eo ny fitondram-panjakana foana no mihitsiny. Mba ampiasao any amin'ny zavatra mahasoa anareo sy ny taranakareo ny saina e. Natolotry ny Oliver
zava-tsoradio anareo teo. Safidy Animba. Tantara indray miseho no soratany Entsora Manamahefa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Yengo, Finoana, Princy, Rakotovao ary Mikael.